Nitondra ny fijeriny manoloana ny fanemorana ho amin'ny 1 volana Jolay ny daty anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny Mapara. Nambarany iray Raolodina mpanolotsaina ity vondrona politika ity fa vonona ny Mapara amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Naoviana no anatanterana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Vonona trano ny Mapara niatrika izany hoy ny solombavam-bahoaka na Raolodina. Mandeha ny sivana ny kandidata tanterahany Front National ny Mapara. Moa zany zay efa vonona foana natao rapitso na vakeritono na tsoto amin'ny fitondrana mihitsy ary fa orirakirany fa zay ary efa talony efa vonona fa nytiako mba mafisina fotsiny zany de manerana amin'ny Madagasikara manerana ny commune rehetra zany de mba ty lazako hoe anarivony de efa amanalina zany ireo ao anaty sivana izay hiditra ho candidat Mapara no mpanolotsaina ny tanàna zany na eo amin'ny ben'ny tanàna fa aoka tsy salasala mihitsy zany ireny candidat rehetra reny sy reny olona voniditra mpikambana Mapara vaovao reny fa asehoko anareo eto fa ny voalazan'ny fitsipika anatin'ny Mapara azonareo mbola teo am'le ty zany efa tamin'ny 15 septembre 2013 de mazava ny tao fa rehefa misy ny fivorimbea de ny coordonnateur général ny mampiantso azonareo io izy io dia tamilay nanovana lehibe vaovao zay nazona ny récépissé tia dia hitanareo tsara fa io ny somian'ny coordonnateur tamin'ny 21 mai 2014 tamin'ny 23 mai 2014 zany no nanao fivorimbe zay de nivorina tamin'io moa zany de satria ny filohandren'Irina Rajoelina efa tsy filohan'ny teteza mitatsony dia efa niova am'izay ny sorona tamin'ny coordonnateur général ny fahefana fa ny filoha national am'izay andren'Irina Rajoelina de io amarantsony de deux no nanao soniny fiatsony ty zao ny fondrana politika fa de io voalazan'ireny azakaka koa nareo raha ohatra hoe nisy relay défiance nataonay reny satria mazava tsara vatriko aminareo eto ny fitsipika anatinay mbola tsy député akory zay de nanao engagement tam'ty hoe de former un seul groupe parlementaire au sein de la future assemblée nationale future assemblée de hoe vondrona parlementaire ray ihany. Toy ny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka misy ve fanekena tanterahany candidat ho ben'ny tanàna mitondra ny anaran'ny Mapara. Sotasy tsy maintsy misy satria vatrany amin'ny taranak'i Jesosy fa mba miena kokoa le izy azonareo nanao engagement tonga ireo rehetrarehetra reo ka ndrenay ny tanjonay tsy hoe nanao azy de science olona nandanimbola nanaovana nandanina aina ave nampandany azy de sosorona fotsiny fa reo izay tena hita zany fa tena tsy afaka mety tsy ova fohitsony tsy ova saina tsy ova fanahy ireo aloha zany no dingana voalohany anaky fito le vitanareo reo ka mba tsy verenany ohatrany tamin'iny de tsy tele engagement loatra satria novidimbahoaka amin'ny alalan'ny Mapara fa eo amin'le enquête de moralité zay aloha zany voalohany hoe tena nijerena mihitsy hoe olona tena matotra vela izy tsy voavidim-bola tsy voarebireby ny tombontsoa manokana ivadibadika palitao. Raha ny fanazavana ny herinandro avy izao vao amoaka ny lisitry ny candidat ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny Mapara.